Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Ary mitandrema tsara, fandrao izy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao izy fakamangidy mitsipoka ampikorontana ka ho voaloto ny maro. Amen. Ivavaka isika tompoko. Faly sy ravo ny foamam-panahinay zanakao asan'ny tananao rehetra, ry tomponay sy mpanjakanay, raha mbola notahinao sy namindranao fo izay ka nahatratra indray izao maraina vaovao izao, ary mbola notafianao hery sy tanjaka fahasalamana ihany koa, mba hahafahanay mandohalika ampanajana eto koditry ny asom-pijalianao eto ambany fahasoavanao, mba hiarahabanao ry Andriamanitra ray, zanaka fanay masina. Faly ihany koa izahay afaka midera, mankalaza ary manome voninahitra ambony sy mendrika indrindra ho anao, satria lehibe ianao, marina ianao, masina ianao. Ianao ihany koa tompo ilay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, ianao ilay mpamonjy tokana mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Manafaka anay, mampandresy anay amin'ny adinay rehetra, ianao ihany koa mampionona ny lalatsarotra rehetra izay tsy maintsy lalovanay. Nataony aretina, nataony tsy fisina, eny ny ady sy ny korontana maro isan-karazany teo foana ianao. Koa tsy hainay tompo malala ny angina ka tsy saotra idera sy hanome voninahitra anao amin'izany fitiavanao zany. Makasitraka indrindra Jesosy, fa na tsy mahatsiaro sambatra tokoa izahay manana sy mitoky aminao. Ankehitriny dia mbola tsy mitsahatra izay ny mangataka ny famindramponao tompo malala, mba hameno anay amin'ny fanahy masinao, hiasa mahery ato anatinay, hanampy anay handray sy hatakatra tsara ny afatrao rehetra, mba tsy raparapanay amin'ny velam-pandriky ny devolo Satana ka avery anay, ary koa hampahery anay sy hibisika aminay isanandro isanandro koa nitoro lalana tokony alehanay mba andresenay tahaka anao. Koa mitenena aminay foana Jesosy isanandro isanandro, mananara anay ary mampianara anay koa mba hitombonay amin'ny fahasoavanao sy ny fahalalana ny teninao, mba handovanay ny lanitra tompo malala. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy no angatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola mpifaliana mandrakariva ry havana no hiarabanantsika mpianakavy ny finoana rehetra isam-tokantrano ary isam-batan'olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary faly ihany koa manona ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko 3, ny 9 ka hatramin'ny 10. Hovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Koa raha velona koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-po araka an'Andriamanitra, sady manantena no manafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra, izay hamay sy halevona ny lanitra ary andory sy hampiempo ny tena ny zavatra rehetra, kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo, dia mahasotomba ho hita sy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharipon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratry Paoly rahalahy malalatsika taminareo, koa araka ny fahendrenany mena azy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy, ary amin'ireo dia misy zavatra saropatarina izay aolany ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho amin'ny tenany. Koa satria fantatrareo raha teo izany ry malala, dia tandremo fandraho voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo, ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo, fa mitomboa ny fahasoavana sy ny fahalalan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy, ho azy ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Izany andin-tsoratra lava kely izany andry havana, izany indray no angalantsika fampahirezana amin'ity maraina ity.
Zany andiny soratra masina zany dia manambara ny amin'ny fiavian'ny tompo. Ary raha momba ny fiavian'ny tompo io tokoa no diniana, dia marobe tokoa ny olona no miteny hoe fahaiza ihany zany fiavian'ny tompo zany fa efa ela nge no nanambarana an'izany kanefa dia mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Izao anefa ry havana, ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahaelana, fa maro-po amintsika izy ka tsy tiany ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana isika rehetra. Eo amin'ny 120 ka hatramin'ny 70 dia voalaza fa ho levina avokoa izao zavatra rehetra izao, ary amin'izany fotoana izany dia olona tokony mba manao ahoana tokoa moa isika rehetra amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra. Tokony soadinitsika tokoa mantsy ry havana fa izao zavatra rehetra manodidina antsika izao dia tsy haharitra daholo. Isika ihany koa tsy misy hijanona eto mandrakizay fa mandalo sy mpivahiny fotsiny ihany isika. Fa ireo izay manana fitondran-tena masina sy toe-panaraka an'Andriamanitra kosa dia voaharo eo amin'izany fahalevonana izany. Manao ahoana moa izany fitondran-tena masina izany? Ny fitondran-tena masina dia fitondran-tena misaraka tanteraka amin'ny fahotana, ary olona maharikoriko fahotana ihany koa. Ny tenin'Andriamanitra tokoa mantsy dia manambara hoe aoka ho masina ianareo satria masina ho Jehova. Izany hoe tena fomba fiainana takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy mihitsy zany fitondran-tena masina izany. Ko aiza izy isika eo anoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa mantsy dia be dia be ny zavatra fafin'ny devoly eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, ary eo anatrehan'ny fahasarotam-piainana izay iainantsika ankehitriny ihany koa dia tratran'izany avokoa. Eny fa na dia isika kristianina aza, ao ny halatra, ao ny fisolokiana, ao ny fanaovana zavatra tsy marina, ao ny fitiavan-tena diso tafahoatra, ny fanompontsampy, ny fijangajangana, ny fanenjehana, ny fialonana, ny fifandihirana sy ny sisa. Tratran'izany fanangolen'ny devoly izany avokoa na dia ny kristianina mpanaradian'ny tompo azy. Toa tsy tsapantsika intsony ry havana hoe efa tena otany ity zavatra ataontsika ity satria efa tratra ny fanangolen'ny devoly tanteraka isika, na ny fotsika, na ny saitsika, na ny vatantsika ray manontolo dia manao ny sitrapon'ny devoly tanteraka isika, ary lasa fomba fiainana mihitsy aza ilay manota. Ny mampalahelo koa dia toa sakanana mihitsy azy ireo manam-paniriana ananatra sy anisy ireo izay diso lalana, satria hoe sao manakorotana zavatra betsaka eo amin'ny fiarahamonina indray zany, sao manasarotra zavatra koa kanefa ny asa-piangonana efa mandeha tsara ihany. Zany rehetrarehetra zany ry havana no miseho rehefa tratra ny fanangolen'ny devoly isika, eny fa na dia ny kristianina aza. Ko aleo mitandrina tsara fa efa tonga hatrany am-piangonana tokoa ny fanangolen'ny devoly amin'izao fotoana izao. Fitondran-tena tsy masina mihitsy, mankamamy fahotana, mamela ny ota, anjaka sy anapaka eo amin'ny fiainana ray manontolo. Ny toe-panaraka an'Andriamanitra indray, izany dia toa miteraka toe-po, fihetsika araka an'Andriamanitra, araka ny fomba an'Andriamanitra rehetra mihitsy. Izany hoe toe-panahy feno fanajana ary fatahorana an'Andriamanitra koa. Ko eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra rehetra izany ry havana, na dia ho levina tokoa aza ny zavatra rehetra, mba manao ahoana kosa ny fitondran-tenantsika, manao ahoana ny toe-po sy ny toe-panahintsika. Raha ny marina mantsy dia tokony ho marina, tokony ho masina tokoa isika rehetrarehetra, tokony hanaja sy hatahotra an'Andriamanitra ihany koa. Ka raha tanterakitsika izany rehetra izany dia ho faikana tokoa ny fiavian'ny tompo, ary ho tanteraka amintsika ihany koa ny zavatra izay tena irintsika dia ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Mampalahelo anefa fa toa lavitra an'izany rehetrarehetra izany ny fomba fiainantsika ankehitriny, ny zavatra rehetra izay ataontsika ankehitriny. Tsy mahita fahamarinana intsony, tsy mahita fahamasinana izany intsony. Ny fiainana dia feno fitiavan-tena, feno fiatsaram-belatsia, izany no hita eo amin'izay rehetrarehetra atao. Tsy misy fohantra ny sasany intsony, fa samy manao izay mahatsara ny fiainana, samy manao izay rehetra azahoany vokatsoa.
adinontsika tanteraka ry havana fa fahamarinana, fahamasinana, fahitsiana, izany no andrasan'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay iritsika tanteraka tokoa. Ary mbola izany ihany koa no manafaingana ny fiavian'ny tompo. Eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 16 dia mbola mananatra ihany koa Petera mba hiazahantsika tsirairay avy tsy hanatsiny ary tsy hanapondro eo anatrehan'Andriamanitra ny fihavanana. Izany hoe tena tian'Andriamanitra tokoa isika rehetra tsy hanatsiny amapondro rehefa hijoro eo anatrehany ka tsy hahita zavatra anakinana antsika intsony izy, fa tena anana ny toetran'i Jesosy Kristy tokoa isika. Rehefa tena manana ny tompo tokoa mantsy isika ry havana, rehefa vita fihavanana amin'ny Jesosy Kristy ihany koa, rehefa mikambana tanteraka amin'ilay voaloboka soa dia tsy maintsy afaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra isika, hamoa be dehibe ihany koa amin'izay fotoan'izay. Fa raha misaraka aminy kosa isika dia tsy hahefa na inona na inona. Ny zavatra lehibe indrindra nefa tokony hananantsika tsirairay avy dia tokony hanana etaeta isika andeha tsy hanatsiny amapondro eo anatrehan'Andriamanitra, fa rehefa velona ao anatintsika Jesosy dia izy no hanamasina antsika ary hahatanteraka ny zavatra rehetra, ary ny fanahy masin'Andriamanitra koa no hiasa mahery eo anatintsika, hitaridalana antsika, andehanantsika araka n'Andriamanitra. Mampitandrina ihany koa ny tenin'Andriamanitra ry havana mba tsy ho voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ihany koa isika ka ho lavo ary ala amin'izay efa niorenantsika. Be dehibe tokoa mantsy ankehitriny ny fampianaran-diso. Betsaka ihany koa ny mpaminany sandoka izay tsy mikendry afa-tsy ny andavo sy hanapodika ny finoantsika ampialatsika amin'Andriamanitra mihitsy ry havana. Ka rehefa voambara amintsika avokoa ny marina rehetra dia tokony tsy ho voafitaka amin'izany intsony isika, tokony tsy voataona amin'ny ratsy fanahy ihany koa isika. Eo amin'ny 19 kosa dia mizodrano Petera hoe mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy neny voninahitra ankehitriny sy ho mandrakizay. Izany tokoa ry havana no lalana ahafahantsika miala amin'ny fampianaran-diso, ary tokony ho fantatsika ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahalalana azy. Tokony ho fikirantsika mafy ihany koa ny fampianarana rehetra momba an'Andriamanitra mba hahatonga antsika tsy hivily lalana makany amin'ny fahaverezana, ary tokony koa isika hifikitra mafy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika ninon'inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa mantsy ry havana, izany no fiatombohan'ny famonjena, ary mitahiry sy miazona antsika isan'andro ny fahasoavan'Andriamanitra. Mbola ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa no ahafahantsika anatanteraka ny asan'Andriamanitra, izany hoe ninon'inona fikirizantsika anaovantsika ny asan'Andriamanitra dia ho reramaina isika ary mety halandaharana mihitsy aza, satria ho sarotra amintsika ny anatanteraka ny asan'Andriamanitra raha tsy ao ny fahasoavan'Andriamanitra mba hahazoantsika vokatra be. Ny mpanompon'Andriamanitra mitombo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra dia manana fiadiana lehibe sy mahery vaika tokoa andavana ny fampianaran-diso rehetra, ary hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatozao ahy. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka mankatelina indrindra ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay, fa tsapanay tokoa fa tena tianay tokoa ianao, ary izany fitiavanao zany no manesika anao tsy mety ho sasatra, mampianatra anay foana isan'andro, mananatra anay ary manoro anay amin'izay zavatra rehetra tokony ataonay araka ny sitraponao. Fantatrao tokoa mantsy Jesosy fa efa manerana an'izao tontolo izao tokoa ny mpaminany sandoka, mpampianatra diso, ary efa tafiditra hatrany amin'ny fiangonanao mihitsy aza mandefa izao karazana fangolenana ny fo, ny fanahy, ny saina izao izy, satria te handavo anay reny Satana Jesosy, te hanapotika ny finoanay, te hampialanay aminao mihitsy aza. Misaotra betsaka Jesosy, satria izany rehetrarehetra izany tokoa no tsy hitsaranao mananatra anay ary mampitandrina anay mba hahafahanay mijoro tsara amin'ny fanarahana anao,
mba hahafanay mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an Jesosy Kristy, mitondra tena ihany koa amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana ary amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ka tsy hanatsiny, tsy hanapondro tokoa izahay eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fihavanana. Mangataka aminao zay Tompo, mba hampio izahay amin'ny alalan'ny fanahy masinao, ahafahanay manolotra ny tenanay, ny fonay sy ny fanahinay ho masina ho anao. Ampio ihany koa izahay mba ho tianay ary tena ataonay fiainana koa ny mamaky ary miaino ny teninao Jesosy malala, fa tsy ataonay ho fahazarana fotsiny, fa tena ho reketinay eo am-ponay ary koa ho ankatoavinay mba ho tanteraka ny fahamasinanay. Mangataka ihany koa zay Tompo malalo, mba hampitombo ny fitiavanay anao, hampitombo ny finoana ianao isan'andro san'andro, mba handresenay ny fanangolen'ny devoly rehetra ary koa hatanterahanay ny didinao sy ny sitraponao. Dia mba ataovy mitombo isan'andro san'andro amin'ny fahasoavanao sy ny fahalalana ny teninao izahay, ahafahanay miorina tsara amin'ny finoananao Tompo malalo, ahafahanay koa manatanteraka ny sitraponao rehetra, ka mba ahafahanay koa miteny hoe ny fahasoavanao Andriamanitra no nahatozao anay. Amen. Raisom-pinoana ry hava malalo amin'ny Tompo ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raitsika izay efa tiantsika, ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana. Izy ene no ampionona ny fontsika sy ampahery antsika amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra, ary mbola izy ihany koa no ampitombo antsika amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an Jesosy Kristy Tompo, mba ampiorina tsara antsika amin'ny finoanan'Andriamanitra ary koa mba ahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleloia. Amen.